Miarabantsika rehetra amin'izao talata fito ambin'ny folo ny volana novambra roapolo sy roa arivo izao indray. Toy ny fahagagana amin'ny tena tsy fahafantaran'ity filoham-pirenena ity an'izany hoe laharam-pahameha na priorité izany. Satria tsy voalohany izao fa faharoany sary tao anatin'ny fotoana vitsy no nanehoany izany. Voalohany dia ny tsy nanatrehiny ny fivorian'ny firenena mikambana tamin'ny volana septambra farany teo. Midika izany fa tsy misy vidiny aminy ny tombotsoam-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena. Rehefa nilokaloka fa amerina, tsy misy fepetra ary aingana ny ireo nosy malagasy dia niporofony fa resaka vavany fotsiny. Ronono tavy ka tsy nasahy nijoro sy niseho akory fa naleo nipiripirina ny olon-kafa no nalefany ny solovaky ny akalana. Tsy fahaizana andraikitra, incompétence, ary mbola grave lavitra noho izany, azo lazaina mihitsy fa famadihana tanindrazana ny tsy fiatrehana didy tahaka ireny. Satria ny adidy voalohan'ny filoham-pirenena dia ny miaro ny maha iray tsy mivaky ny tanin'ny firenena malagasy. Zay no andraikiny voalohany indrindra. Izao indray ity tsy vitan'izay fa dia mijaly noana mangetaeta maty ny anoanana, mamely ny kere any amin'ny faritra atsimo, tsy nasiany fitodiana iray segondra akory. Nisy ireo maty namoy ny ainy noho izany, tsy tonga tany akory izy mba nitsapa alahelo sy nampahery ary nitondra izay tena vahaolana ho an'ireny rahalahy, zoky, zandry tany atsimo ireny. Ny raha nahita raha ireny sarina mangahazo araraka eran-tany, tsy mitandro akory izay fahadiovana ho zaraina ho an'ireny vahoaka ireny. Ny fialana balan'ny ireo fako mpiaro azy eo amin'ny resaka serasera moa dia tsy ny fitondram-panjakana hono no nanao ireny fa ONG, izany hoe fikambanana mahaleo tena. Mbola vao mainka manitrika lalina ny fitondram-panjakana anie izany e. Tsy adidin'ny ONG mihitsy ny mamelona ny vahoaka malagasy. Ny fitondrana malagasy, ny filoham-pirenena malagasy no tompon'andraikitra voalohany amin'izany. Zay no andraikitra anisan'ny napetraka sy nankinina taminy. Misy ny vola
misy ny fitaovana zay naompana momba izany, ary vola tsy kelikely fa vola amatapitrisany maro de maro. Tsy hita popoka, tsy hita ny mangarahara fa de zao vahoaka azo lazaina hoe mihinam-bofoka sy maty ny anoanana sy ny etaeta izao. Ny aretina moa de efa mango fotsiny. Zay no ela fampatsiahivana fotsiny iny fa tsy ho tafavoaka mandrakizay tsika raha mbola tsy tena maika sy tena iakinan'ny aim-pirenena, tena sahaniny zany hoe filoham-pirenena zany. Zao izy lasa mialangalana manaraka baolina kitra any Toamasina. Azo eritreretina ny fitiavany izany hoe baolina kitra izany sy ny fanohanany ny ekipa nasionaly malagasy de ny Barea zany. Fa kosa amin'izao mbola akatoky ny fanitsanana, zany hoe match éliminatoire, mbola vao tena ary ambany tohotra, mbola vao miainga mihitsy zany le compétition na le faninanana, de tsy manana toerana am'izany tokony ny atao hoe filoham-pirenena. Misy andraikitra maika sy saripady kokoa miandry sy ankinina andrasana amin'ny filoham-pirenena fa tsy ny fijerevana baolina kitra mbola vao any amin'ny fanitsanana toy ity androany ity. Zany filoham-pirenena zany anie ny tetiandro moa zany na emploi du temps zany filoham-pirenena zany zavatra tena sarobidy anie zany e. Na segondra ray ara tsy tokony ariana mba hitadiavany sy hiedihiny sy hitandrovany ny tombotsoa-pirenena sy hitadiavana ireo vahaolana am'ireo fahasairanana maika sy tena goavana eto amin'ny firenena. Resaka tsy fampiana sakafo, resaka tsy fampiana rano, tsy fampiana jiro, le izy anie tsy mila mandeha any atsimo e, fa manerana ny nosy tanteraka izao, manerana an'i Madagasikara de tsy misy zay tsy mikaikaika am'ity resaka tsy fampiana rano sy jiro ity. Ary resaka sakafo zany sy hoe matin'ny anohanana zany tsy ny any atsimo ihany, any no hita satria any zao mandeha daholo ny mason'ny mpamoaka vaovao sy ny serasera rehetra ka mivoaka sy hita baribary fa isan'andro, isan'ora hatraminy ela ary indrindra taorianan'ireny fahasairanana noho ny fihibohany reny de maro ny vahoaka malagasy manao kibo tapaka hoy ny fitenena, mandry fotsy, zara raha mihinana. Tsy lavitra, tsisy 20 kilometatra miala an'Antananarivo misy havana Ampatatra akaiky zay mahatinoana mihitsy tamin'ireny fotoan'ireny rehefa sendra
mba nisy olona sendra nandalo mitsidika an'dareo de mitomany sy nitaraina fa efa tsy ny sakafo tsy nihinana efa 2 andro 3 andro 4 andro azy zara raha nitsako hoe nahita zavatra dirinao am-bava tena efa olana efa tena zavatra tena generalize efa tena mianaka eran'i Madagasikara ty olany ty de izao izy variana manaraka lalao fanitsanana izao ny tiako lazaina dia tsy hoe fitiavana itsikera na filambanina fa efa tsy rariny satria tsy laitra ny bala ntsony ty filoham-pirenena ty maro zay efa teny natao sy famerimberenana ny tokony hanajany ny resaka hoe lahara-pahamehana fa tsy ao anatiny mihitsy zay ary tsisy maha-filoham-pirenena sika de mirary ny ekipan'ny Barea tondra ny firenentsika ho any amin'ny fandresena fa aza varintsika malagasy amin'ny fanodikodinana ny saintsika ary ny fampatoriana antsika amin'ny lalao tsihatrehantsika ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena ary mila mitandrina koa isika satria ny valan'aretina covid-19 anie mbola tsy lasa fa eo e ka tokony hitandrina isika amin'ny resaka fivorivoriana tafahoatra zay tondra loza handroany indray eto amin'ny firenentsika mahay reza daholy dia alefa Barea fa ianao prezida raha mbola tianao no antsoina an'izany hoe prezida zany moa de efa tsy miaiky amin'ny maha prezida anao tsy mahafiloha anao fa ovay ny famindranao fa tsy lasy zao ajao ny amena ajao ny tao zany atao hoe priorité maika ekinany ny ain'ny vahoaka malagasy zany mandra-piresaka indray tompoko lahy sy tompoko vavy